Voalohany indrindra aloha dia miarahaba antsika mpanaraka fandaharana ny tenako apôstôly Marc Tandraza. Ny vaovao azo ambara avy any Bekily Androy Tandraza Marc no voafidiny Bekily, voatendry ihany koa moa zany satria zareo mihitsy ro nangataka, zareo mihitsy ro niangavy ahy hoe ianao no hataonay député ny Bekily. Raha ny fanirin'ireo fianakaviako ao Bekily Androy dia efa lany aho. Tokony fa tsy mila hoe fifidianana zany intsony zareo zay zany tena ny fangataha zareo fa raha ty moa zany tsy maintsy misy ny fifidianana dia voatery anao zany tsy maintsy milatsaka. Fa raha ny tena marina zany dia tokony fa tsy nandalo fifidianana intsony aho zany fa ny fangatahan'ireo fianakaviako reo Bekily Androy ao dia fa Marc Tandraza no député de Madagascar ao Bekily ao. Io moa zany karazana hoe zareo koa zany mba karazana hoe nanery ahy koa zany amin'ny mahanaka ny zareo ahy hoe mba fotoana koa zao anaka mba hanomezanao valibabenao anay fa olo avao no mihinana teo zao hatramizay mizara volabôtso anao Tamatavy, mizara volabôtso anao Adego, mizara volabôtso anao Majunga, Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara. Izahay a Bekily eto tsy mba nahita teo zao hatramizay ka aleo mitindray mitoraka teo zareo dia mba hoany amizay ka teo zao ka amiko zao Marc Tandraza tsy problema amiko zany satria reo ny ray aman-dreniko niteraka ahy nahitako masoandro ka rariny raha ohatra ka hoany zareo koa miosako ka eto zany dia manaiky ny fiangavian'ireo ray aman-dreniko Bekily fa ho candidat ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara ao Bekily Androy miaraka amin'ny présidence Rajoely satria zaho moa zany TGV efa TGV nanomboka tamin'ny 2009 zao ary mpiaradia amin'ny président foana hatramizay dia nitezaina tato amin'ny TGV avao ka i Tandraza Marc zany no député de Madagascar miaraka amin'ny président Andry Rajoely a Bekily Androy eto ary zay koa ny fanirian'ireto fianakavia reto koa ho tanterahiny zay hetaheta-ponareo ray aman-dreniko zay ary manome toky anareo aho fa rehefa lany dia ho atokako ho anareo ny karamako sy ny teti-bolako ray manontolo dia fa ho anareo fianakaviako zany ovareo azy satria nareo ma maniry hoe karama hoe havily aidory ny karama hoe hohany ay mahakama tsy problema na karama hoe ividianana poto anamboarana jiro na ividiananatsika zay raha tianareo anaovana azy na anamboaratsika lalana na anamboaratsika tanà na hanasoavatsika école na hôpitaly Bekily tsy problema fa zaho zany hanao député a Bekily eto mba hanao valibabea ho an'ny ray aman-dreny. Izay ny vaovao malaza avy aty a Bekily Androy afaka apita amintsika rehetrarehetra mpanaraka fandaharana eto amintsika.